Tokolasy tokovavy miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana eto amin'ny matv amin'izao alina izao mankasitraka antsika ary manasa antsika anaraka hatramin'ny farany ny fandarana l'actualité iarahana amin'ny sampana fampahalalam-baovao alady faharoan'ny volana febroary 2024 miditra amin'ny volana faharoa amin'ity taona 2024 ity sahady isika vahiny amin'izao alina izao dia ny antoko avitra ho an'ny firenena io zany ahitana ny secrétaire général ny antoko Andriamatoa Lazara Zafiarson ary ny solitena avy any amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany Andriamatoa Victor Rabemanarivo miarabanareo rahalamianaka ary misaotra anareo manaiky ho vahiny fandarana amin'izao alina izao. Miarabanao namana fa miarahaba ny technicien ary miarahaba ny voaka malagasy rehetra manaraka izao fandarana eto amin'ny l'actualité amin'izao fotoana izao ary miarahaba koa ny voaka malagasy tratriny izao taona 2024 ary miarabaina koa fa nahazo filoham-pirenena vaovao ny voaka malagasy. Miarabanao fa Andriamanarivo miarahaba ny voaka malagasy manaraka ny fandarana l'actualité ny Takariva ity miarahaba ny ao amin'ny lafiny teknika ary mamerina ny fiarabana tratriny taona na dia efa volana febroary aritsika dia miarahaba voaka malagasy tratriny izany taona 2024 zany ary mirary soa ny voaka malagasy ihany koa. Tany amin'ny fifidianana no atao hoe nanoloha fifidianana no nionana farany raha tsy diso fitadidiako dia niarahana ahitany vokatra tany amin'ny fiodinana voalohany taiza ny atoko avitra amin'ny firenena aiza izy zao inona no vaovao any ambadika any aiza hoaiza ny atoko amin'izao fotoana izao. Marina zany fa Andriamanarivo tamin'ny 12 volana novambra lasa teo dia nanao fanambarany izahay ho an'ny voaka malagasy fa mijanona ho isan'ny mpanohitra fa tsy hanoana kandidata ao anatin'ilay deuxième tour na ilay fiodinana faharoa rehefa tsy lany tao anatin'ny fiodinana voalohany. Tamin'ny 12 volana novambra 2024 zany dia mazava ny positionné avitra amin'ny firenena fa manohitra ny rafitra hitondrana amin'ny firenena zay satria rafitra ny olana eto izahay fa tsy olona. Taorian'izay dia nandeha ny deuxième tour ary fantatsika fa lana Andriamatoa Rajonary Mampianina voalohany aloha zany dia miarahaba amin'ny voaka malagasy izay atao nivon'ny avitra amin'ny firenena satria nahazo filoham-pirenena vaovao isika ary miarahabanao ihany koa Andriamatoa Rajonary Mampianina lano isan'ny filoham-pirenena voalohany ao anatin'izao repoblika fahaefatra izao. Tsy Andriamatoa Rajonary Mampianina akory no hotoerin'ny avitra amin'ny firenena fa ny rafitra hitondrana amin'ny firenena ampatsivina hatrany zay ary zay dia manaiky ny valim-pifidianana matoy izay miarahaba ny voaka malagasy satria aminay ny porofo ny fitiavana voaka malagasy dia ny fanekena ny safidiny amin'izao fotoana izao zany dia mpanohitra izahay saingy tsy manohitra be fahatan'ny fitondrana akory fa zany ny fanaovana politika teto hatramin'izay hovaina fanaovana politika mitsangana mpanohitra ny rafitra misy izahay nefa mitondra vahaolana mitondra sosikevitra ho any izao fitondram-panjakana izao satria izahay dia nanao conférence de presse tamin'ity herinandro ty nilazanay fa taorian'ny fisokafana nataon'Andriamatoa Rajonary Mampianina ny amin'ny ankolavika rehetra dia tapa-kevitra ny avitra amin'ny firenena hoe inona moa maharatsy izany na dia mpanohitra azy isika andao aterina amin'ny vahaolana fa hanavotana ny firenena eo izay no andehanana eto aminao eto fa Andriamanarivo ilazanay izany vahaolana izany satria fantatray tokoa fa rafitra ny olana eto amin'ity firenena ity ka mila mitondra vahaolana ny tsirairay fa tsy jerevana tavan'olona ny fanavotam-pirenena ipetraka ho mpanara-maso izay mijery zay fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ary raha ohatra ka tsy tanterahana le programa hanavotana firenena zay neritreretinay dia mazava ho azy fa mijanonao mpanohitra foana zay ampatsivina hatrany nefa fa zay koa misaotra voaka malagasy dridrandrindra ho azy ny fidy Lazara Zafiarson tao anatiny reny fifidianana reny satria zay aloha mbola vitatsika hatreto zay ny fantakarana voaka malagasy le vahaolana nomenay tsy mbola aty aminay fahefana fa omenay zay tompo-pahefana ny vahaolana hanavotana ny firenena. Zay vahaolana hoitany zay ary mba ho fanampiana zay voalazan'Andriamatoa secrétaire général zay candidat natolotra tato amin'ny avitra ho an'ny firenena ho candidat filoham-pirenena tamin'ny premier tour dia sara no mamirina indray ao ansain'ny voaka malagasy ny programme rehetra zay nitenena tamin'izany fotoana zany ka natonga ny antoko avitra ho an'ny firenena ankehitriny nanao fanambarana fa mizoro ho antoko mpanohitra manohitra rafitra no izorony antoko avitra ho an'ny firenena zany hoe ny antoko avy ny firenena dia nandritra ny fotoana fampelezan-kevitra dia nilaza tamin'ny voaka malagasy fa hitondra offre politique na fomba fanaovana politika vaovao eto amin'ny firenena ka eo amin'ny lafiny fanoherana zany dia hitondrany avitra amin'ny firenena ny anjara birikiny mba ho mpanohitra amin'ny fomba
vaovao no entina eto fa sy fomba fanao hatram'izay ny fomba fanao hatram'izay bako namana fa dia fanoherana olona nisy teto fankalahana olona nisy teto alahelo sy nahazo sezany nisy teto fa ny miavitra ho an'ny firenena kosa dia fanoherana ny rafitra zay rafitra nylazaina tany amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra dia rafitra sy avy amintsika vahoaka malagasy io rafitra itengena ny fahefana ipetrahany filoham-pirenena ankehitriny rehefa nanao ny anso izy de tonga zahay ankehitriny anolotra azy ny vahaolana fa manana vahaolana ny avitra ao amin'ny firenena hitondrana ny fanovany-drafitra eto amin'ny firenena fa izany no any antenana fampandrosoana miainga amin'ny fanovany-drafitra fampandrosoana maharitra ho an'ny vahoaka malagasy sy mandady aro midika ve zay fanazavana rehetra zay izy mirahala fa mitiditra ao anatin'ny androm-panjakana na ao anatin'ny fitondrana amin'izao repoblika faefatra zao anana olona ao ve ny atoko avitra ao amin'ny firenena satria ny filoha rajonary mampianana raha teo dia fa nanindraindra n'izay hoe fisokafana ao anatin'ny fitantanana firenena zay miainka tamin'ny kabaran'andriamatoa filoha tamin'ny fianianana natao teny mahamasina dia taoriana zay ny avitra amin'ny firenena dia nanapa-kevitra hoe ndao mena azy ny vahaolana tsy problema ny avitra amin'ny firenena nizanizana mitondra an'io a fa ny zava-dehibea dia hoe tafitana andriamatoa filoha ny vahaolana zay hoenty ny avitra amin'ny firenena eto a dia mitodika manokana amin'ny filoha-pirenena sy ireo mpiaradia aminy tsy azo avahana koa manko ny filoha-pirenena ka hoe izy rery no hitodiana fa rafitra io zavatra io andriamatoa filoha amin'izao fotoana zao a dia efa voafatotry ny rafitra misy a zay ny fanetretinay ho soloana ho ravana ary zany no mahatonga anay manantona ny anao manjery amin'izao fotoana zao hoe farafaratsiny a ratsy sy manaraka zao fandarana zao anao andriamatoa filoha dia mba mety misy manaraka ihany na ny fianakavianao na ny vadinao na ny zanakao na ny mpiaraka aminao a hoe vahaolana anavotam-pirenena no entin'ny avitra amin'ny firenena lazara zafiarson raha nitaritaritina teny an-dalambe a dia noho ny amin'ny fitakiana fifidianana hipetrahanao zany likakay a teo amin'ny fitondrana noho izany a izay raha nitaky fifidianana dia nitaky fifidianana nyvana rafitra azagagy ianao a raha ny samborony izay satria io rafitra io fantatry ny besiny maro fa mety hanavotana amin'ny madagasikara dia izay mitondra fanovany rafitra dia atao ohatra n'ireny izany mahatonga ny avitra amin'ny firenena mandeha mitety manjery amin'izao fotoana zao satria tsy fantatra na ho tafiditra ao an-dapy izay na tsy fa ny vahaolana kory a tsy ho afenipenina ka ho anaovan'ny avitra amin'ny firenena risoriso manokana any ray hoe iny ny avitra amin'ny firenena fa nitady koloara dia niditra any amin'ny fitondrana dia tsy niteniteny zahay nanao fanekena tamin'ny mambra na mpikambana tao anatin'ny avitra ao amin'ny firenena satria sloganay dia hoe avitra ao amin'ny firenena miorina amin'ny fifanekena andriamantoa filoha-pirenena ianao ny voafita voaka malagasy porofo-pitiavanay ny voaka malagasy satria zany namononay tena ny takena fifidianana ialana tao anatin'ny titezamita dia omenay ianao ny vahaolana vahaolana saisaika hoentinay hitondrana amin'ny firenena raha lany somatsara izay ianao nefa no voafidy a zay akoriny a tsy mialina zay filoha-pirenena eo fa omenay ianao le vahaolana ao anatin'izany ny fanovana rafitra politika efa ndradradradrainay a miainga avy amin'ny fampiavana pirenena fa Andriamanarivo ianao dia mitaky an'le fampiavana pirenena ary zay dia miangavy mihitsiny le fampiavana pirenena ho atao a dia tsy fampiavanana politika fa omena ianao programma arreternay ny nivonylapy zany a fa mila réconciliation nationale miainga avy any amin'ny base isika ary manangana rafitra miainga avy amin'ny kolotsaintsika anara-maso ny mpitondra fanjakana tao anatin'izany sosikevitra zany no nitenenanay a fa hiteraka crise institutionnelle vaovao indray a ny parlemanta zay mitsangana ho avy eo satria fa fantatritsika fa ny mahapara sy ny ankolavra valomanana no manjaka ao anatin'izany a parlemanta izany mazava zany a fa izy crise institutionnelle vaovao indray a ateraka amin'ny primature sy ny présidence de la république satria tsy olona avy aminao zany mazava ho azy no premier ministre eo a zany mahatonga ny avitra amin'ny firenena ny teny avy hatrany hoe mandehana miverina any amin'ny vahoaka dia ataovy ny élection de proximité a na ilay fifidianana miainga avy any amin'ny vahoaka malagasy a avy any amin'ny fokotany a any amin'ny commune faharoa manaraka zany eo amin'ny lafiny ara-tsosialy a dia efa nidradradratra izay hatramin'izay fa aloha ny idirako amin'ny lafiny ara-tsosialy dia mbola condition fepetra tsy maintsy ilaina amin'ny fampahazahoana herin'ny fanjakana zay entinao ny fanokafana ny anao manjery rehetrarehetra manerana amin'ny madagasikara zay nakatony fahefana teo aloha rehetra satria nahoana io démocratie zay petrahanao io satria démocratie io matoa zay manaiky fa io le atao hoe démocratie représentative na démocratie ny solotena fa izahay a nitakiny ametrahana le atao hoe démocratie participative zany hoe avy alao ny vahoaka hiteny a amin'ny alala ny anao manjery
fa raha ohatra ka tena anova marina ianao a de sokafony ianao manjery rehetrarehetra io zany ny singa afantaranay a fa tena anova marina ny filoam-pirenena am'izao fotoana zao ao anatin'izany koa vahaolana sosialy zay nidradradradrainay a fa tsika ao anatin'ny fotoana ny avorana zao ny cyclone ndray fahandriamanarivo tanatsimo de nafatisana olona de naravana sekoly firy de mikatona indray a ny fampianarana any am'ireo faritra ireo de mbola tsy haiko ve isika fa tsy mety mampianatsanaka ao anaty andro avorana reo vahaolana eo amin'ny sehatra ny fanana tany eo amin'ny sehatra ny arena-kibony tany eo amin'ny sehatra ny fahasalamana eo amin'ny sehatra ny fitsarana edina amin'ny kolikoly a ny takinan'le décentralisation ny fitsarana dia omeny an'ny filoam-pirenena ndreo satria izy ny voafidym-boaka malagasy a averina trano zay zay eto anivony avitra amin'ny firenena de tsy afaka iteny hoe tazominay ty aposinay ny vahaolana raha tsara mivoaka malagasy le izy a fa Andriamanarivo fa mino zay a efa nakalesona ny filoam-pirenena vaovao tamin'ny tsy fetezana teo aloha satria tsy ho tany saitsika tsony nykototo tao anatin'ny tetezamita iny a fa zay no nylatsary Lazara Verson niaraka tamin'ny avitra ny firenena nidina tany andalambe a nafahana nailika lay a fitondrana tsy ara-dalàna mba hamenoako sy hamaliako ny fanontaniana zay napetraka ao fa Andriamanarivo de fanontaniana manao hoe hiditra ao anatin'ny fitondrana zany ny avitra ao an'ny firenena dia izay no amaliako azy manao hoe io namana fa ny olana eto amitsika a Madagasikara hatram'izay raha sy tafiditra agnatin'ny fitondram-panjakana ve zay vo izy roam-panohitra rafitra nie no toerina eto hoe dikan'izany sy fanaovana politika am'izao vanim-potoana izao sony raha sy tafiditra anatina androm-panjakana na fitondram-panjakana ianao dia sy hitondra vahaolana ho an'ny firenena zay firenena iaraha manana na miditra ao anatina fitondram-panjakana na sy miditra ny avitra ao an'ny firenena de ny avitra ao an'ny firenena matona nolotra kandida n'Andriamatoa Lazara Verson tamin'ny fifidianana dia manana programa hafa noho ny any rehetra fa raha nitovy am'ireo rehetrarehetra reo ny programanay a dia sy nanolotra kandida zahay fa niaraka tamin'olona dia nanoana olona mbola tazominay ankehitriny fa manana zany programa zany zahay ary manaprofo zahay ny olona rehetra de nitabataba teto hoe crise politika nisy tamin'ny 2009 ny avitra ao an'ny firenena no nanazava tamin'ny voaka malagasy hoe crise systémique io olona nara-drafitra io fa tsy maintsy manangana manorona manao refondation du système politique isika manao refondation hatrany amin'ny fotony miaingany fotony fanovana-drafitra zay ho atao raha ohatra am'izao fotoana zao namana fa ane ohatra nao zany fefa manangasanga sahady ny olana ara-drafitra eto Madagasikara raha ny tantarany Madagasikara masy dia sy nahazo fahaleovatena tamina lagera ny malagasy fa nitolorana dia ny mpanolotra no namolavola ny rafitra sy ny vina-piarahamoniny fitondrana Madagasikara de midikany le olona namolavolana zay vina-piarahamoniny zay no nahita tombosoa teto amin'ny firenena netra ny 10 taona mahery azagagy ianao raha imenimenina ny voaka malagasy mifandimy mpitondrina isan-karazany mahay mitondra teto dia sy mahita hirika mihitsy io vahoaka malagasy io ny olona nanao ny vina-piarahamonina de nataony hifanandrify amin'ny tombotsoany ka sy isy velively ny tombosoa ho an'ny vahoaka malagasy ankehitriny nefa de hita zany zao rehefa zay fahefana zay sika na ny fahaleovatena zay tam'izay fotoana zay de zao ny zavatra hadino sika mbola sy créer nie les nations malgasy na manafahy tokony créena aloha les nations malgasy ray ve izy io safiry de à partir an'io zay vo mizoro ny fanjakana ny sika contraire an'izay miaratsina manafa ny sika ndray ny etany créer aloha ankehitriny dina zavatra hita am'izao fotoana zao fa miady ny olona hoe filoam-pirenena io avy any ananina dikan'izany hoe ny prime ministre de sy maintsy avy any ananina sy créer ny nation matoka ny zavatra zay mbola sy fantatra hoe malagasy ve ny filoam-pirenena ka sy malagasy ny avy any ananina amin'ny fomba hoana anao metrahana an'izay hoe raha fanazavanareo zany aloha hatreto de kely finoana ny avitra amin'ny firenena ho tafavoaka am'izao rafitra misy zao ny république faefatra sy ny filovavao zay vao napetraka teo amin'ny fomba hoana ary no iverin'ny avitra amin'ny firenena fa metrahana an'izay ravitra zay iatohana hoe tena isy fanovana marina eto amin'ny firenena ny zavatra nisy ny arahana lala tamin'ny herin'ny sabotsy ny herisetra fampiroroana mipetraka inona mety dikan'ireny ao anavitra amin'ny firenena message hafatra ao amin'ny filoham-pirenena ve sa fampitandremana ve sa inona ny mpandalina politika any ivelany
any États-Unis ohatra dia namoaka tany amin'ny gazety mpiseho any atoerana ny Washington Post ny amin'ny hoe mbola milahatra amin'ny Guinness Mali amin'ny resaka fanahinany mety isiny fanonganam-panjakana mandritra ny taona 2020 amby 2000 ny eto Madagasikara amin'ny fomba fahitany mpandalina politika any ivelany zay manao ahoana ny fijeriny avitra ny firenena zay rehetrarehetra zay mety mamparefo tsy hamaro toerana ny fitondràna mitsangana amin'izao fotoana zao ve zany rehetrarehetra zany raha izay ahoana ny fomba fanametraka n'ilay sistema zay ndresahana foana hatramin'izay tsy voandroany fa Andriamanarivo no nilazan'ny avitra ny firenena fa nizaniza mitondra eo dia manaonao foana io natokana ny teny hoe ny adala ve ny mora mahazo fitondrana sa ny fitondrana ny mora mahalasa adala fa ny taolo mamaly tsotra hoe na mahay mamindra tahaka n'inona aza ny akoa rehefa sendran'ny safa solafaka ihany noho izany a mahareo fifotondrana io a raha tsy manaraka nrety programa ireto fa zany natokanay ny dradradratra tany avoaka malagasy hoe mila manova rafitra isika any ampelantananareo vaolana fa santiona no entinay eto androany ahoana ny ametrahana rafitra mafiorina fa miteny Andriamato filoha Erajonary Mampianina hoe mila etaforo fanjakana mafiorina isika dia azavaiko aminao tsy mampamafiorina azy satria zao milaza ohatra fanjakana tetezamita androany ndao sokafana ny Kolo TV dia milaza ministre ny communication iny taratasy mahaza manokatra télé anareo mivadika le olona io fa tsy miaraka amin'ny tetezamita tsona dia ozy izy ministre ny communication androany hoe alaina ny taratasinareo dia akatona ny télé rafitra taiza moa no ahafahana manakana télé so ahafahana manakana télé manakatona télé eto Madagasikara dia azakaky ianao raha tsy crédible ny fanjakana tsisy olona ino zany fanjakana zany iny fanjakana sadasada zany mivo amin'ny teny izy fa tsy ny teny tazomin'ny maly ny teny eny ny androany ka iza ny ino zany fanjakana zany fanjakana mafiorina fa raha merina ny asan'ny fanjakana ianao a dia manangana rafitra miaraka avoaka malagasy zay no mahatokana ny teny hoe ndao loha atsangana le rafitra iaraka avoaka malagasy fa raha io rafitra politika misy am'izao fotoana zao io dia maharefo ny fitondrana hipetraka eo tsy aka ohatra tsika afatsy ny eo anivon'ny parlemanta mila fahasahin-dehilahy Andriamatoa Erajonary Mampianina fa efa fantatritsika zao fa ho avy ny mampara sy ny ankolafaravalmanana anendriny prime ministre dia fantatra zany a fa iady amin'ny prime ministre indray Andriamatoa Erajonary Mampianina tahaka nataon'Andriamatoa Berzika sy Andriamatoa Rajoelina tahaka nataon'Andriamatoa Ravalmanana sy ny prime ministreny tahaka nataon'Andriamatoa Zavelbera sy ny prime ministreny dia tahaka nataon'Andriamatoa Ratsiraka sy ny prime ministreny a niady avokoa reo dia mbola hitenitsika mandraka androany fa ilayntsika izany institution korongeza be mifanandrina zany a tao anatin'ny 10 taona dia mieritreritra développement tsika ao anatin'izany fa ny avitra ny firenena dia manoro hevitra Andriamatoa Erajonary Mampianina fa sahena goavana no mila anananao zay tsika voatafavoaka asa jerena tsony hoe tia ny anjarako mapara asa jerena ohatran'izay le izy fa ndao jerena ny tombontsoany voaka malagasy mila manao convention nationale isika miainga avy amin'ny réconciliation nationale io le dradradrany avitra ny firenena hoe filankevitra ambony olokendra miainga avy any amin'ny fokotany alefaso fifidianana io a dia alefaso fifidianana any ambany vohitra rehetra any fa rehefa ny any no mipetraka ny rafitra dia mahafiorina avy hatrany ny fanjakana satria ianao tsy manatoko politika hoe matanjaka be a dia ho avy le zany zao mpanao politika fa azakazaka hidrasy VM ny avitra ny firenena mijorom-panohitra anaramaso ho fampanantenana zay nataonao nefa mino Andriamatoa filoha fa tsy fampanantenana mitovely militeo aloha le fampanantenana nataonao a teny a mahamasina fa raha nanao fianianana ianao a dia nijery ny tombontsoa mivoaka malagasy inoko fa avy any aminao reny kabary reny a dia inoko fa vokatry ny fonao ireny raha miteny ianao fa Andriamanarivo hoe dia ahoana zany reny bomba mipoky reny azadino aloha fa ny fidin'Andriamatoa Erajonary Mampianina dia 2 millions sur 22 millions zay le démocratie représentative efa niketsika hatramin'izay ampatsivina kely tantara fa Andriamanarivo fa na Andriamatoa Erajonary Mampianina aza ikenay filoha izy am'izao fa izy nge tsy mahazo nilatsaka filoha-pirenena teto Madagasikara ho any nahitanao an'izany hoe nanao baolina dia nahazo carton rouge ny olona anakiroa dia mahazo mandefa remplaçant ny carton rouge tsy nahazo nilatsaka filoha-pirenena Andriamatoa Coly Roger sy Andriamatoa Jules Etienne fa na tafiditra remplaçant dia Andriamatoa Erajonary Mampianina dia nekeny CES zany satria zay le rafitra dia nafaty baolina le remplaçant n'le carton rouge a dia mioraka nrehetrarehetra hoe maty ny baolina dia nekena le but
zay zany zavatra misy a kefa mioro karaha vahoaka ho ataona hoana moa tsy teraka korotao am'zany avatra amin'ny firenena fa zay le rafitra maty mila hovaina fa tsy adala kory manapaizana anivony CES raha iteny hoe tsy afaka anao confrontation izay anio vatom-pifidianana io a 20 000 bureau de vote ve moa vitanao confrontation de iteny ve any mpanohitra hoe andriamato Jean-Louis Robinson hoe tsy ekena valim-pifidianana de raha pitso izy iteny hoe izy lehibe mpanohitra fa ekena valim-pifidianana io no mahatonga ny avatra amin'ny firenena miteny hoe lany andro eto isika miteny hoe izany zao na izany zao ny avatra amin'ny firenena tsy nanandratra Andriamato Lazare Ferson raha latsaka ho fidiana fa nanandratra programa noho izany a manana programa matotra izay Andriamato filoha any aminao fahefana raiso le programa raha hitanao asony vahoaka fa hopatsihevoko le izy fa raha itenitsika hoe tsy ilaina ny fanovana calendrier scolaire de manao vaindralahy tsy marary isika raha mahita zazaky malagasy maty any ambany vohitrany vokatry ny cyclone am'izao fotoana zao a nefa ampidirinao mianatra manao vaindralahy tsy marary isika de raha tenenina hoe tia vaolana momba amin'ny fitsarana fa impirindradradrandra izy satria nitenen'izay ny filoha rajonary mampianina hoe mila anova zavatra tsika ialana mikolikoly tsy afaka miala amin'ny kolikoly ianao Andriamato filoha raha tsy vaovanao système judiciaire fa tsy manofinofy akory tsika raha afaka itenen'izany hoe afaka ny kolikoly fa olona 50 kilometre miala ny Tananarivo eo any mangalatra koa de aty anosy no tsarainao de mieritreritra ve anao fa tsisy kolikoly am'izany satria vola be ny lany zay vo afaka mitory ianao raha very akoho noho izany tsy hofoafoana anao zany ny kolikoly raha tsy manaova système judiciaire ianao nafinaritra anao ny teny lehibe ny Union africaine tamin'ny fiorana tany Addis Abeba hoe nanaiky izy hoe l'Afrique doit changer son système éducatif zany hoe mila manova ny rafim-pampianarana i Afrika de ny magaga fa Andriamanarivo fa tsy manaiky azany mbona politika malagasy manakandroany eny fa nany vahoaka azy fa zao tontolo zao efa manaiky hoe mila manova rafim-pampianarana tsika fa tsy mitondra tombontsoantsika io rafitra io Andriamato Victor araky ny tenin'Andriamato secrétaire général ny avatra ao ny firenena teo nanao hoe Andriamato filoha-pirenena zay voafidy am'izao fotoana zao dia anangana fanjakana matanjaka état fort zay ny teneny Andriamato filoha-pirenena Andriamato filoha sy afaka anangana zany état fort zany isika raha sy miainga amin'ny fotom-pisaina malagasy sy ny kolosaina malagasy zany hoe raha jerena ny atota-kevitra nosoratan'ireo manampaizana malagasy na ndinika sy nandalina mikasika ny fiarahamonina malagasy de reto misy teny visivisy ahafantaratsika fa ny démocratie participatif no fotom-pisaina ekeny malagasy fa tsy ny démocratie représentatif araky ny zavatra misy am'izao fotoana zao ohatra ny trano asy misy avaratra izay sy maleky alofana piraha lahy mianala ianao tokiko ary izaho tokinao ny toko telo mamasana handro ny lohabary andasy ny asa vadidrano sy vita raha sy fanakonana dia ny démocratie tena malagasy ny manjaka vahoaka zany hoe sy fisarasarahana na fisotokotokoana no fotom-pisainana sy kolosainana na ny malagasy fa tia fihavanana hindraindray isika mandrakarivo io fihavanana io nefa zavatra mifanoitra amina fihavanana no nekeny mpitondra sika teto hatram'izay sy tena efa sy tamy tetezameta fosiny sika mifanohitra amina fihavanana malagasy ny quatre mouvance mifanohitra amina fihavanana malagasy ny consensus inclusif ny olona samby mifanopa no milaza fa miaraka hitondra fanjakana hitasika teto no vokatra zany zavatra zany ny malagasy dia sy tia izany rafitra misy fisavoritahana izany ka noho izany tokony hiveriny isika am'ireo kolosaina malagasy sy ny fotom-pisaina malagasy hanangana rafitra vaovao hekeny malagasy rehetra dia ny manjaka vahoaka izany eto Madagasikara mba andraisany be sy ny maro anjara sy anjara biriky hitondrana ny tany sy ny fanjakana ny teny Andriamato namana fahateo mikasika n'lay vaovao ny ely erany tambazotra serasera eran'izao tontolo zao mizao fotoana zao fa indrindra ny Washington Post nisy analyste américaine namoaka an'iny izy de nanontany ianao te fa maninona izy no mamoaka ny zavatra zany raha ny klasina voakany zany dia tafiditra laharana faharoa ao arian'ny Guinée i Madagasikara no aiahina hisy fanongoana-mpanjakana am'ty 2014 ty dikany sotra de ny teniko tany aloha ihany manao hoe sy itsika malagasy no nanao an'io rafitra ipetrahasika io fantatry manampaizana eran'izao tontolo zao zany fa sarisarin'olona foana ny
mpitondra fanjakana teto amitsika atram'izay ka noho zavatra zay aza omenatsiny ny mpanao fanadiadiana amerikanina namoaka an'io hoe milahatra eo milaharina faharoa madagasikara amy 2014 no ahina isina coup d'état io rafitra io le olana ka raha sy misy fasahina ny filoha-pirenena ansika am'izao fotoana zao iroso amin'ny fanovana rafitra trany fotony dia fananganana araka le nitenenako teo hoe fananganana indray mandeha natao hoe nation malgasy mba isiny eta malgasy hitantana azy satria sy voafaritra na nation firy madagasikara ty fa dradradradraina rehefa tiana ho isy tombosoany tena manokany de hoe irainy malagasy rehefa am'izao fotoana zao elany filoha-pirenena ndre mato erazanareo mampianina de efa mifandona sahady ny ankolafy isan-karaza manao hoe satria avy ananina ingay filoha de sy maintsy avy ananina no prime ministre ny dikan'izany sy raisany le malagasy misy fizarazarana hafahafa ohatran'izany ny zavatra eto vokatry ny rafitra io namana fa ka sara pasahevina ny vahoaka malagasy fa indrindra ho an'ny sasany zay milaza sy misikera ny avitra ny firenena manao hoe rehefa sy lany anareo tamy fifidianana dikan'izany sy ekeny vahoaka ny hevitrareo ho valiko eto zay namana zay nametraka an'izay fanontaniana zay tamin'ny tenako teny amin'ny lalana ny avaliko a de sotra fosiny hoe maro ny anton-zavatra nahatonga ny fahalaniny filoha ankehitriny sy azo sikitany saina ansipriany zany na ny fizoroan'ny mpanoana na ny fisiny lafiny arabola na ny fangezana hainao manjery fa zay atao amin'ny avitra ao ny firenena ramba ny menana atoa ohatran'izany sy adala kory ny vahoaka malagasy iza moa namana fa rehefa nitorony ny avitra ao ny firenena ka nilaza hoe diso zany hevitrareo zany na anaiky daholo ange ny olona fa maro ny hevitra io e fa no fantatray fosiny androany hoe sy mitovy ny maty rapiso zay ny maty androany maty androany sy maty rapiso sy mitovy aleo zahy karamato aloha dia lasa karama no nanorenana an'izao fanjakana ny repoblika fa efatry zao vola no natao teto fa diso ny namana ary manao fotom-pisainana sy misinjo ny hoaviny ty madagasikara ty nilaza fa rasy ny programanay matosy lany zahay ny ekeny vahoaka malagasy io iza ny saky anda am'izao fotoana cyclone zao fa diso le programme mpampianarana ny tenena hoe akisao ny calendrier scolaire fa sahirana ny vahoaka any amin'ny faritra raha tonga ny vanim-potoana ny cyclone amin'ny vanim-potoana ny cyclone de misy ny fianarana nisy fatolona nge tany asimo tamin'ny vanim-potoana zao fa noho ny cyclone ka tokony izoro inamana zay milaza hoe tokony izano ianareo rehefa sy lany fa sy nyeken'olona ny hevitrareo sy ny olona rehetra sy nanaiky azy fa mbola nanjaka vokatry lay rafitra zay niainasika teto dia azo novidiana ary tena novidiana ny safidim-bahoaka ka io indrindra matsy ny tiako ametrahana fanontaniana hoe mitondra vahaolana ianareo ny zavatra misy teto amintsika hatramin'izay raha nita aloha sarotra ny mandray andraikitra sy mitondra vahaolana rehefa tsy ao anatin'ilay fahefany ianao faharoa andriamato ajonaro mampianana hery raha nilatsaka ho fidiana ary lany filoam-pirenena de ananana an'izay fandarana asany nampanatenanany vahoaka na tonga nireo olona reo ny fidy azy sy manoana azy ary efa matorany am'izay atao hoe olona nandany azy zay io fampanantenana amin'ny programme io ahoana ny very ny avitra ny firenena fa ahafahana mandresa lahatra mampiatra an'izany hoe fanovanay fotony ny rafitra izany nanana programme andriamato arajonaro mampianana tsy misy maratsy an'izany raha mitondra programme zay hoe ampio anty ny programme anao satria zao ny antony fantaritsika zay zao ohatra ny voya an'le resaka etanol na le resaka toka gasy avela vokarina eto amin'ny tany repoblika amin'ny madagasikara de hitenitsika ve fa fahadisokevitra zany a raha ohatra ka miakatra mividiny lasantsy am'izao fotoana zao ary akatra efatra arivo hoatsyhoatsy miakatra mividiny lasantsy a nefa ny toka gasitsika na ny etanol azo atao solika anodinana fiarakodia anodinana ny jirama anodinana ny orinasa atao fandrehitra ao tokantrano atao alcool any amin'ny hopitaly de nitokana hopitaly manara-penitra zao ny filoam-pirenena fa ndana jereo raha misy alcool ao filohan'ny tetezamita ho maromarina kokoa nidikany a raha ohatra ka hitsara ndre matora jonary mampianina hoe ratsy le programme zay fahandriamanarivo raha nanontany amvoaka malagasy hoe tena mety aminareo ve ny mamoaka zaza ao anaty andro vorana fa ny akoho aza ampidirinareo trano rehefa avy ny orana de ozy voaka malagasy hoe tena tsy mety aminay tokoa zany fa zay tsy afa manoatra ka izy amitsika voaka malagasy no afaka nohitra fa ratsy a ny mampijanona ny fianarana ao anatin'ny tsy fisina sakafo de amitsika am'teny zao fa tokony ndrasana miakatra mivary a vo ampidirina mianatra ny ankizy de zaza ampy sakafo a no alefa ny an-dakilasy izy any afaka nohitra
fa ratsy zany programme famokarana angovo miainga avy amin'ny eny tokagasy zany izy no afaka nohitra am'izany asadino fa voana moka ministère ny finance tatoato hoe hoan'ny premier trimestre de 4,3% ihany taux de régulation azo taterahana zany hoe mazava zany a fa tsy anam-bola io fanjakana io ary tsy maintsy anery ny kitapom-bolam-panjakana io tsy azo avoaka ny fonctionnement fa kely de kely no azo avoaka amin'ity premier trimestre ty ny fanjakana tsy manam-bola nefa ny vidy lasantsy miakatra eto ambonin'ny tany a dia tsy maintsy anafatra lasantsy isika na zany ny fanjakana isubventionné indray hanoy an'le famatsim-bola amin'ny fi solika na ny fanjakana hiala amin'le famatsim-bola de am'izay fotoana zay anentsika vérité de prix ny varotra lasantsy de akatra 25 000 zany vidy lasantsy eto amintsika de isalasala ve anao iteny hoe hiakatra ny vidim-piainana tsy misalasala ny avatra ny firenena miteny an'izany fa fahendrena ho an'ny filopirenena mitady lalam-bola hafa akoatra ny trosa de avy alao mivoaka malagasy hiasa raha morona asa ianao a de mazava be ny sosikevitry ny avatra ny firenena fitopolo-isanjaton'ny population active na ny olona afaka miasa de ao amin'ny secteur primaire na any amin'ny sehatra famokarana ary ny 80% ny vahoaka na ny 20% ny vahoaka malagasy a de monina ny ambany vohitra raha morona asa ianao de reo amoronana asa ina famoronana asa ho an'ireo zarao ny tany de avy aloha zy amokatra fary de vidio fariny ataonao solika raha tsy maintsy vidy solika any ivelany any ianao a de mamorona asa ho an'ny vahoaka malagasy ianao a am'izay fotoan'izay fa Andriamanarivo ratsy ve zany vahaolana zany ny avatra amin'ny firenena tsy mety an'izany ho ratsy fa izay natonga anay nitondra vahaolana ka hiteny ianao hoe ahoana ny mety andresena lahatra amin'ny filoham-pirenena an'izany vahaolana zany tsy mila resena lahatra ny fahamarinana fa rehefa hita hoe marina afaka mitsaran'izany ny filoham-pirenena sy mpiaradia aminy fa rehefa hita hoe marina de ndao tanterahana aza lazara zafiarso nyjerena aza iza aza ny avatra amin'ny firenena nyjerena fa zay tsy nijerena andriamatoera jonary mampiana raha mitondra vahaolana aoka zava ny resaka fa mijery ny vahoaka malagasy zay hoe tombontsoa amin'ny vahoaka malagasy de vahaolany tya andao a omena filoham-pirenena fa raha hitany fa tsara io a tanterahany raha hita fa ratsy io de eto sika mahita izy ozy ny fitenenana fa izay mijery fotsiny hoe raha mbola tsy mieritreritra ny ampiatra reo vahaolana reo ianao anatin'izany ny fandovandrafitra de tovy amin'ny lesona nataon'ny filoham-pirenena rehetra teo aloha ihany a iny ihany lalana tsy maintsy ombanao a atao ahoana fa adiditsy an'olo ratiny inay a ary alanenina tahaka ny alanenina fa efa tany amin'ny filohan'ny tetezamity zay niteny taminy fa ianao ny eo de ovay ny rafitra raha tianao tavoaka voaka malagasy fa tsy nanao izy taizany afarany filohan'ny tetezamita passation artistique sisany natao a tsisy afaka hitenendrenaka eo passation administrative e tsy misy lakle zany ny passation administrative ary misy taratasy soniaviny zany ary tsy mikorotana ohatrandreny ny protocole fa mazava fa tsy nisy passation administrative eo a fa passation artistique zany hoe artiste zany nanao passation teo de misy lakle ohatra ny any amin'ny théâtre hoe ty ny lakle de voay trano fa tsy trano i Madagasikara na de mitenyreo fondation ary izay a fa zay mitondra le révolution systémique mitondra n'lay a révolution amin'ny fanovana ny rafitra hitantanana ny firenena Andriamato Victor Bemanarivo solotena ny faritra vatofahafitovonany amin'ny atoko avitra ao amin'ny firenena ianao manahoana tokoa ny fatsapan'ny olona zay hevitra entinareo zay tafita ve zay hevitra zay azony olona any amin'ny faritra ve ahoana ny fatakarany an'izay hevitra sy fanovandravitra resahany avitra amin'ny firenena hatrandratrany misy ohatranao namana fa na vita district eo amin'ny 10 eo ny avitra amin'ny firenena nandritra ny fotoanany fampielezakevitra sy tao amin'ny alohan'ny pré-campagne rehefa nandeha ny avitra amin'ny firenena nanazava ny hevitra rehetra de zao ny zavatra hita sy tsapa ny aiky ny olona fa marina io zavatra teneny ny avitra amin'ny firenena io ary io zavatra teneny ny avitra amin'ny firenena io dia zavatra sy foronina io rafitra tenenina io fa zavatra efa iainany malagasy efa ao-pony malagasy zavatra iainany andavanandro fa saingy eo amin'ny fampiarana vokatry ny rafitra nylovaisika tamin'ny fanjanahantany io dia zavatra hafa no hitany ety ivelany ny afatarany vahoaka ny atao hoe mpitondra fanjakana na président de la république zany de ray aman-dreny ndraindray ngeka sy ray aman-dreny ary zalahy fa ohatrany tena fahavalo mihitsy tamin'ny ainasika teto e zay ray namana fa dia ny tiako tenenina zany dia voapita tany amin'ny vahoaka io fa araky ny teny hoe sy nahaleo ny sitrany hay
de lasa ny vily ohatran'io ny safidim-bahoaka rehefa tonga ny fifidianana ny teny ianao teo koa namana fa hoe ahoana moa no anateterahanareo nyty zavatra ty programme fanovandravitra ataonareo ty nefa ianareo sy tafiditra ao anatiny atia tokotany ianareo izay le fanaovana politika teo aloha fa isika kosa dia isorana n'Andriamanitra fa mba nanana nyty lalàna apelatanako eto ty isika am'izao république fa efatra zao loi numéro 2011-013 portant statut de l'opposition et des partis d'opposition efa manana ny sata mifehy azy ny mpanohitra am'izao fotoana zao ary milahatra amina androm-panjakana zany hoe raha zerena aty amin'ny article 26 am'ty zavaty de zao nylazainy hoe il sera exécuté comme loi de l'état ho tanterahina ary ho raisitra mitovy lenta amin'ny lalàna lavam-panjakana ity statut de l'opposition ity maro ny rizakevitra ao anatiny ao mametraka sara ny asany mpanohitra sy ny andraikitra ho raisiny dia ny fanitsiana zay sy mety hatao ny mpitondra ka azo atao de azo atao namana fa raha ohatra ka piarina ity lalàna zay ampelantanako eto ty azo piarina de azo piarina ny foto-kevitry ny fanovandravitra na ety velany aza zahay dia sy hisatry zahay hitaky fa io ihany no hita ny avitra ao ny firenena sy hita ny olona ny fanerasera sy ny vahoaka ny fanerasera tamin'ny avitra ao ny firenena vaholana ho an'ity firenena ity de ny famerena ny hasiny vahoaka malagasy de ny famerena ny hasiny firenena mba hisiny fanjakana sara tantana sy marotoerana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny antso amin'ny hoe fisokafana sy fandraisana anjarany rehetra ao anatin'ny fitondrana ny filoha Rajaonarimampianina ny secrétaire général ny firenena mikambana ambany kimono ihany keo dia nametraka azy sokevitra zay amin'ny hoe tokony hisokafana fa misy ihany keo nefa ny mametraka aya amin'le hoe fiara mitantana ao anatina fisokafana satria ny arahana nahita ny traikefa indrindra tao anatin'ny tetezamita teto amintsika ny sinja fiarahana mitantana zay ny hevitry ny avitra ao amin'ny firenena samy hafa le tetezamita sy république fa Andriamanarivo ny tetezamita no tsy tokony nanao fiaraha mitantana satria izy nge tsy voafidim-bahoaka dia tsy nahana fahefana ny baikona nireo mpiaraka taminy ao anatin'izany movansa fanohitra tamina de tsy nahana fahefana ny filohan'ny tetezamita azakaka isika raha goragora ny fitantanana ny firenena tao anatin'ny 5 taona zay fa am'izao fotoana zao a olona voafidim-bahoaka ny eo ray aman-dreny araka voalazany namana Victor Rabemanarivo teo mazava zany fa ray aman-dreny ianao a no misy zaza sady ampitaona any ivelan'ny tokantrano hoe zay tsy mila anareo fa alao anaovanay azy rehetra atao trano ato de tsy ray aman-dreny aloha zany zay fa zany ray aman-dreny zany de tokony ho afaka mampiona ny ankohonany ray amanontolo amin'ny fampandrosoana n'lay tokantrano zany hoe Andriamatoa Rajaonarimampianina raha tena hipetraka ho ray aman-dreny marina de le fampiavana-pirenena aloha vao ngatra politika ampidio ny exilé politika sokafo ny anao manjery rehetrarehetra alefaso ny fampiavana-pirenena am'izay fotoana zay izy a tena mipetraka amin'ny toerany ray aman-dreny ary tsy maharotahotra ny voahongana izy am'izay fotoana zay fa ray aman-dreny izy am'izay fotoana zay tena moa izy ray aman-dreny vohongana tsy ray aman-dreny raha tena mipetraka amin'ny toerany ray aman-dreny fa mahatonga le olona matahotra ny vongana ane de tsy mipetraka amin'ny toerany ray aman-dreny izy izany a ny avitra ny firenena de mbola manosokevitra ihany ny filoam-pirenena am'izao fotoana zao marina fa mpanohitra izay raha manohitra de ny rafitra zay ipetrahanao fa tsy ianao akory ianao sy mpiaradia aminao a de fantatra fo sahirana amin'ny alalan'io rafitra io satria hiteraka ady foana ilay rafitra mipetraka eto amin'ity firenena ity mila manakana rafitra vaovao isika de andao tanterana le programme tsy misy maharatsy an'izany akeo zaraina voaka malagasy ny tany malalaka tsy misy maharatsy an'izany hoe avelanao hitranaka fa arenakibon'ny tany voaka malagasy tsy misy maharatsy an'izany hoe décentralisenao santé a dia atrany amin'ny fokotany a tafiditra trano ministère ny santé tsy misy maharatsy an'izany hoe hovaina ny rafim-pitsarana de menao fahefana ny fokon'olona fa hatram'izay manko ny hoe fitsara-pokon'olona de ratsy fa raha menao fahefana ny fokon'olona hitsara ohatra hoe nialatra ko eo an-tanàna na ny zavatra madinidinika menao fahefana izy foana avy hatrany risoriso any amin'ny tribunal tsy misy maharatsy an'izany tsy misy maharatsy an'izany hoe vokarinao ny toka gasy a ny etanolna de ao avadika solika de tsika ny miantoka solika eto Madagasikara de tsy manafatra solika tsika de miena ny importation a de mitingilana balance commercial de miakatra ny valeur amin'ny vola malagasy a de foananao ny taux d'essence tsy misy maharatsy an'izany tsy misy maharatsy an'izany hoe ajanonao a ny fianaranao anaty andro vorana de avelanao mba hiaina kely le vahoaka malagasy de rehefa miakatra ny vary a de zay vao ampidirinao mianatra mpianatra zaza vokony makany an-dakilasy tsy matory izy am'izay fotoana zay a ndray aman-dreny tsy sahirana mampianatra an'izany tsy misy maharatsy an'izany fa Andriamatoa filoam-pirenena safidiny
andraikitra zay nomena ny voaka malagasy ianao misafidy ianao na anavitra firenena marina dia namanay ianao miaraka amin'ny avitra amin'ny firenena na ianao a tsy hanova rafitra dia mipetraka foana ny hoe izay mipetraka ho mpanohitra satria rafitra ny olaneto a fa tsy anao tsy ny mpiara-dia aminao fa le rafitra zay petrahan'ny fitondrana io a fa Andriamanarivo somary efa lasalasa ihany ny fotoana ary miazakazaka koa zay fotoana zay amaraparana ny fandarantsika izy mirahalahy ina no ampiteny anazy atao amin'Andriamatoa Victor Bemanarivo dia mandray fiterana rehetrany amin'ny famaranana ihany koa Andriamatoa Lazaraza Verson avy eto mpamaranana namana fa Andriamanarivo dia misintona ny sainy Andriamatoa filoham-pirenena ny tenako ankehitriny mba izery sy hanitinika lalina mikasika an'izao zavatra teneny ny avitra ao an'ny firenena zao sy ny programa ny avitra ao an'ny firenena hoe fanovana rafitra no vahaolana eto amin'ny tany sy ny fanjakana fa sy fanovana régime politika sotra fosiny zao raha ohatra ka ny teny an'izany ny avitra ao an'ny firenena dia hita pirofo sahady tamin'ny vanim-potoana nanovana investiture fa voadonan'io rafitra io sahady ny filoham-pirenensika Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia efa nisy na nipoditra akondro mikasika n'ilay kabary namana fa Andriamanarivo rafitra ny mahatonga an'ireny zavatra ireny fa lay olona zany mbola sy manana nomination akoriny na inona akoriny dia efa te hanao rainazy sahady satria lay rafitra loha lay rafitra maty teo aloha no hitengenany dia efa hanao rainazy sahady voadona sahady ny filoham-pirenena tamin'iny investiture iny ka noho izany mba sy ahatanteraka Andriamatoa filoha ny fanadiadiana zay nataony manam-pahaizana amerikana atao amin'ny Washington Post zay namaritra ny Madagasikara fa laharana faharoa amin'ity taona 2014 iny ny aiahina isy coup d'état mba hialana amin'izay miverena ianao amin'ny fanovana rafitra hatrany fotony miverena anao makany amin'ny vahoaka fa sy ny olona mpandrebireby anao isan'andro akory ny vahoaka fa ny vahoaka dia ireo vahoaka madinika vahoaka rehetra any amin'ny fokotany ireo mirosoa amin'ny fananganana rafitra vaovao mendrika ny vahoaka malagasy dia makasitraka anao fa ka atolotra ny Andriamatoa secrétaire général no famarana ny fitenenana marina zany fa Andriamanarivo ny filoham-pirenena tokoa dia nisokatra izay no mahatonga ny avitra amin'ny firenena manantona amin'izao fotoana zao hoe ity ary le vahaolana hitondranao ny firenena fa raha tsy hanova rafitra ianao Andriamatoa filoha dia ho amafisinao ho amafisina eto fa tsy maintsy mbola hamono olona indray ianao a tahaka ny filoham-pirenena rehetra teo aloha tahaka nyreny zavatra trangatany mahajanga irena mpianatra no nitifirina satria zay ny rafitra misy eto bala riela no entina mandrava vahoaka zay le rafitra misy dia azagaga ianao a raha mbola hamono olona mitovy amin'ny filoham-pirenena rehetra teo alohanao indray fa mino zay fa hainao maverty en vote fantatrao nytiana hotenenina amin'izay a isaoranay ny voaka malagasy fa zay koa mitondra hevitra anatsarana ny fiarahamonitsika ary anatsarana ny ty firenena tya ho avy ny taranaka sy ny faramandimby rehetra any orina any isaorana be deabe anao fa Andriamanarivo nandraynay teto a isaorana voaka malagasy nanaraka anay hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny ao amin'ny lafiny teknika ary zay no anaovana mandram-piona amin'ny manaraka indray a velo matoboka iny ary sy Andriamatoa Lazaraza Verson secrétaire général ny atoko avitra amin'ny firenena sy Andriamatoa Victor Bemanarivo izay solotena avy any amin'ny faritra vatovafitovonany no nivahiny teto tato anatin'ny fandarana l'actualité tamin'ity ariny lahady ity ankasitrana teknisianina ankasitrana ihany koa ianareo mpijery rehetra nanaraka hatramin'ny faran'ny fandarantsika mametraka manam-pitafa ho manaraka indray topoka lasy topoka vavy velo matopoka